Fitaterana anabagabaka nandamoka ny fanarenana mila verina amin'ny Air Madagascar ny fananany. Impox eto Madagascar miroso amin'ny fanafarana vaksiny fanefitra ny fanjakana. Fanovandravitra sy fanavaozana mila ravaina ny CENI, HCC, HCG, antony miram-pirenena sy ny SENA hoy ny AMP. Manatra ny fiarabana tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Manasa manampanajany izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny fikonan-doha am-pirenena avy hatrany no isataratsika ny fampahalalam-baovao tsy azo irotorotonana atao kimaimaika ny fanatanterana ny fikonan-doha-pirenena hoy ny antoko politika raha nanony hevitra tamin'ity androany ity. Raha tena metraka ny fanovana marina eto amin'ny firenena hoy ny fanehon-kevitra izy ireo. Mitakosa izy ireo ny ametrana ny mangarahara sy ny lamina mazava amin'ny fikarakarana izany tsy hiteraka fisalasalana sy aya ho an'ny malagasy rehetra. Tanjona ao anatin'izany ny andraisan-drehetra anjara sy ahatonga andrehetra ho tompona raha eto amin'ny firenena ka tsy ampiverin-dalana toy ny teo aloha iverenan'ny krizy indray hoy hatrany ny fanazavana. Fanadiadiny Andomiaratina eo amin'ny sary sy ndatsariny ny aro-tanjona. Mahavelom-bolony rehetra ankehitriny ny finiavan'ny mpitondra fanjakana iroso amin'ny fikonan-doha am-pirenena ho ny avy amin'ny vovonana antso androany. Tsikaritra kosa nefa ireo tranga fikorontanana sy savoritaka nandritra ny fanokafana dinika nasionaly teny Ivato iray volana lasa izay ka mety hiteraka ayay sy fisalasalana eo amin'ny malagasy ny vokatra azo avy aminy. Mila soroana mialoha izany amin'ny fametrahana lamina mazava sy mangarara amin'ny fikirakirana hoy ny fanazavana. Mangataka mitaky amin'ny FFKM izay ny ametraka ny mangarahara amin'ny fikarakarana ary mitaky ihany koa ny ametrahana lamina mazava tsy mitovy tamin'ilay fanokafana teo satria hitatsika ny korontana naterakiny, hitatsika ny savoritaka naterakiny, ary hitatsika ny fisalasalana sy ny fiahiahina ary ilay fiahiahina dia tena ratsy indrindra mihitsy dia tsy atokisan'ny olona ny vokatra azo avy amin'ilay fampidiniana nasionaly. Ampiova zavatra betsaka ny fanomboana ny dinika miainginy fotony ka nohanan'izany hoy ny vovonana antso. Afaka mandray anjara ny olom-pirenena ary mba tena ho tompona ndraikitra amin'ny raharam-pirenena manomboka eto raha tsy mba ho isan'ny ireo mpandray anjara hatramin'izay. Tsapa loatra fa tsy nandray anjara tsy mahatsara tompona ndraikitra sy ho tompon-draha ny malagasy hatramin'izay ary hitanay fa tokony hipetraka amin'izay mahatompona raha izay ny malagasy rehetrarehetra tsy hankanavaka, ny antoko rehetra tsy hankanavaka, ny fikambanana sy ny firaisamon'ny pirenena rehetra tsy hankanavaka, ny antoko-pivavahana, ny fikambanan-drazana dia tsara ary irina mihitsy andray anjara ao anatin'io. Azo rotorotoana ny fanatanterana ny fikonan-doha am-pirenena ka ampiverin-dalana indray amin'ny krisy teo aloha. Andrasan'ny rehetra fatratra ny mba hisiany vokatra tsara hipaka amin'ny fiainam-pirenena mba tsy ho fanongana mpanjakana intsony ny fifandimbiasan'ny mpahefana fa hizotra ara-demokratika. Tsy misy afa-tsy ny fanaovana fifidianana madio sy mangarara no antoka tongavana amin'izany hoy ny MFM. Izy ireo izay manana hoentina amin'ny fikonan-doha izay atao io indrindra ny mahakasika ny code électoral. Eo zany tsika vao tena hoe ametraka ny fototra ny repoblika izay everitsika fa hitondrana ny firenena le fanovana zany. Ary reny tsy tokony hamaimaika atsika zany hoe alefaso ny fifidianana ela loatra ny zavatra nitakina nge dia be ny zavatra nitakina tao anatin'io concertation nationale io anadio tokotany ve tsika anadio tokotany fifidianana sazy mpitondra fanjakana ho avy amin'ny zavatra totoy eo indray dia ho avy indray tsika ho eny amin'ny arabe anao hitondra crise vaovao aleo miafy amina zavatra fandaminana aloha dia avy eo zay filoha pirenena lany mazava tsara eo no everitsika fa mba anatanteraka ny zavatra nitapahany concertation nationale. Ho anay MFM aloha na inona ny zavatra takitsika mpanao politika eto na inona fanovana ihany ny tediavinay isian'ny fifidianana madio sy mangarahara ninona ataontsika eto aloha. Hatramin'izao tsy mbola misy tetiandro mazava momba ny fikonan-doha am-pirenena. Efa nanamafy ihany koa ny filoham-panjakana fa antony mampitsoka ny fikarakarana ny fikonan-doha am-pirenena ny fisiany gatsigats politika. Raha ny vaovao nisy ny fionana teo amin'ny FFKM sy ny minisy-mpanjakana misana ny fanavaozana omaly saingy tsy nisy ny pika ny momba izany izay everiny mpanara-baovao fa mahakasika indrindra ny fikarakarana ny fikonan-doha am-pirenena. Andrasana ny toyiny.
Fa mbola misy olona sy forongony fitondrana teo aloha manjaka eto Madagasikara mampiteraka savorovoro sy tsy fampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka entiny izany hoy ny fanehoan-kevitra. Mitaky fanovana sy fandraisana andraikitra aingana ny malagasy indrindra amin'ny rafitra politika sy ny fitsarana ambony izay natonga ny tsy fandriam-pahalemana teto amin'ny firenena hoy ny fikambanan'ireo minisitra sy ny parlemantera teo aloha nandritra ny fanambarana nataon'izy ireo ny maraina teo. Tatim-baovao mahakasika izany eo amin'ny rindran-tsary ny tahiriny aina. Mbola misy firongony mpitondra teo aloha manjaka eto amin'ny firenena hatramin'izao fa navozana nefa no takin'ny malagasy ary fialan'ireo no isan'ny fototra natonga ny etsy-pitakiny. Isan'izany ny eo anivo ny antenimieram-pirenena izay nanaovany izay tiany natao teto amin'ny firenena noho ny fisian'ny maro anisa pomba azy. Eo ihany koa ireo mpikambana eo anivo ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana na ny HCC izay nanaiky ho fitaovana kandida olona tsy araky ny lalàna irotsaka ho fidiana teto amin'ny firenena. Mila jerena ny momba izany raha tena mitaky fanovana isika hoy ny fikambanan'ny minisitra sy ny parlemantera teo aloha na ny AMP. Efa madiva ifarana ny fitaom-piasan'ny antenimieran-doholona andro sisa no isaina dia tampotra izany manday izany. Mbola amperinasa ny antenimieram-pirenena izay anisan'ny ankinan'ny fitondrana teo aloha ka nahafahany nampandany ny teti-bola, ny tetikasa, ny arovany sy nampiroboroboany tombotsony manokana. Mbola mitohy ny fatsakazakany maro anisa ireo ka mbola mampisy fanendrena tompon'andraiky mpanjakana maro forongony teo aloha. Fitenitsika moa forongony amin'izao fotoana izao. Midika izany fa mbola misy tarazony fitondrana efa nalohan'ny vahoaka anatin'ny rafi-pitondrana amin'izao fotoana izao. Etsakilany, ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izay nanomevahana olona tsy mizaka ny zo-pirenena malagasy ho filoham-pirenena dia haitsika tsara le article 42 ao amin'ny code des nationalités izay nalaza dia nalaza tamin'ny 13 ireny. Sady namoaka fitsarana nampiahiainy maro tamin'ny raharam-pifidianana. Ny lany atao tsy lany, ny tsy lany atao lany. No nameny fenoany banga rehetra kehitriny tsy voafaritry ny lalàna izany. Mitaky fandraisana andraikitra aingana ny famerenana ny fampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka ho hiatrany ny fanazavana. Isan'izany ny fandravana tsy misy atakandro ireo rafitra mampiteraka savorovoro teto amin'ny firenena hoy ny fanamafisana. Voalohany, fametrahana satan'ny fanavozana satria mila petraka ny satan'ny fanavozana amaritana ny fitantanana izao vanim-potoana izao. Mila raisina ireo fepetra hitondra fitoniana sy filaminana mba ahafahana mamokatra. Mila verina ny fifampitokisana eo amin'ny mpitondra fanjakana sy eo amin'ny tompona andraiky mpanjakana sy ny vahoaka. Mila ampifandanjalanjana ny fisolohan-tena isamparitra sy eo amin'ny lahy sy ny vavy anivon'ireo tompona andraiky mpanjakana. Mila fandrindrana ireo ambaratonga pahefana isan-tokony. Faharoa, fandravana ireto androm-panjakana sy rafitra ireto. Antenimieran-doholona sy antenimieram-pirenena. Fitsarana avo mba lalam-panorenana HCC sy ny fitsarana avo haute cour de justice. Voameram-pirenena mahaleo-tena misahana ny fifidianana na CENI. Voameram-pirenena mahaleo-tena misahana ny zon'olombelona na CNIDH. Filan-kevitra ambony misahana ny fiarovana ny demokrasia sy ny tany tandalana na HCDDED. Filan-kevitry ny fampiavana-pirenena na CFM. Fahatelo, fananganana na fanamafisana androm-panjakana sy rafitra hitantanana ny fanavozana. Tsy ampy ny fanambarana fotsiny fa ilaina ny famerenana sy ny fampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka izay tokony orina amin'ny mangarahara sy ny rariny. Tokony hojerena sy hatsahatra ireo rafitra, fomba fanao ary fitondrana niteraka savorovoro sy tsy nahatokisana teto amin'ny firenena. Anisan'izany ny rafitra politika, ny antenimieram-pirenena, ny fitsarana ambony toy ny HCJ sy ny HCC izay nahatonga tsy fandriam-pahalemana sy ny fitarainan'ny vahoaka ireo ho hiatrany ny fanazavana.
Ola ijanona eo amin'izay tontolon'ny politika izay hatrany isika iroso amin'ny fanaovantsoniny fehi-kevitra tapaka tamin'ny fokoanandohan'ny antoko politika izay nataon'ny volana desambra lasa teo ireo rehetra nanandray anjara tamin'izany ny zoma ho avy izao etsy Mahamasina. Miaraka amin'ny dingana iray eo amin'ny vahaolana ara-politika eto Madagasikara ny fandraisan'ny antoko politika manodidina ny 20% izay nanatrika ny fanaovana fehi-kevitra io na ny fokoanandoha izay tanterahana tety amin'ny lapany kolotsaina ny volana desambra lasa teo iny. Nambaran'ny kifim na ny komity ho an'ny fanavozana fotony Madagasikara tamin'ity androany ity fa alefa amin'ny ambaratonga rehetra izay ny fandraisana andraikitry ny antoko politika amin'ny fanarenam-pirenena sy upirofo hita fa efa afaka manome endrika tsara ho an'ny mpisehatra politika ny zavatra nataoko tamin'ny fotoana iny. Tady-baovao ny Ando Miaratina eo amin'ny sary sindatsariny Niaro Tanjona. Tsy mendrika ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy ny krizy izay mbola lalipaky eto Madagasikara ka nandraisan'ireo antoko politika anjara anarenam-pirenena. Marika ny fahavononan'ireo mpisehatra ara-politika hitady vahaolana iombonana sy maritra ho an'ny krizy ara-politika iainan'ny firenena ny fanaovana ny dinika ny arahana ny kondo ny 13 hatramin'ny 15 desambra lasa teo teny Akorondrano. Iray volana tsy aoriana irosona ny fanaovantsony ny fehi-kevitra tapaka nandritra izany ka ho afaka tanterahina. Ilay fehi-kevitra aloha zany dia marianay fa tsy nampiana na ary tsy nanalana mihitsy zany ny fehi-kevitra tapaka tamin'iny telo andro iny fa izay tapaka rehetrarehetra tao zany izay no entiny entsona ny namana rehetra zany anaovana soni satria mako zany moa ny zavatra misy eto amintsika dia fantatritsika mazana no mahatonga ny isan'ny mahatonga ny olana eto amin'ny firenena ary mahatonga ny tsy fotokisan'ny vahoaka malagasy ny mpisehatra politika amin'ny ankapobeny dia hafa ny tapahana atao amin'ilay assise fa hafa rehefa aveo ny zavatra atao soni ka mamiezaka zany izahay atao anivon'ny kafim mitindray mitorako ty mba ho modely amin'ny hoe na inona hevitra tapaka atao dia misy fomba fitenin'ny malagasy moa zany hoe rehefa namangidy aloha ny sakay rehefa teny rano io lany ihany dikan'izay tsy voatery ety tamin'ny rehetra koa zany le fehi-kevitra fa iny aloha zany ny tapaka ny rehetra dia iny ny tsona tsika rehetrarehetra zany ho avy anatanteraka n'io sy ny io. Endrika iray nanehoana tamin'ny malagasy ny dinikiny fa afaka mirahina ny mpisehatra politika ho an'ny tombontsom-bahoaka. Sapamantsy fa ratsy ny endriky ny mpanao politika malagasy ankehitriny ho ny fanazavana. Fotoana iny hoe fa maninona moa tsy mba afaka anome modelina endrika tsara amin'ny fanaovana politika mihitsy ny mpisehatra politika dia hoe andao ary mba hiezaka hamondrona ny namana mpanao politika ny antoko politika rehetra na ny mitovy na tsy mitovy hevitra mba hanome modely ho an'ny mpiray tanindrazana hoe azo atao ane no mirahina rehefa mety hoe zavatra asoa ny firenena, azo atao ihany koa no mitady vahaolana mba hitetiavana ny izay asoa ny mpiray tanindrazana dia isorana moa zany ny mpandray anjara rehetrarehetra fa nisy modely aloha zany tamin'ny indray mitoraka iny ay afaka atao ihany no mirahina zany rehefa ho amin'ny tombontsom-pirenena. Ny 12 janoary ho avy zao amin'ny 10 ramaraina no anaovana ny sonify ny kevitra etsy Mahamasina. Andrasana ho avy amin'izany avokoa ireo antoko politika manodidina ny 20% nandray anjara tamin'ny dinika. Fototra ny angian'ny dinika nataony raha tsy ahifina ny fandrafetana ny tondrozotra na fifanarana politika hitondrana ny firenena, ny fametrahana ny famarina toerana ara-dalàna mandritra ny tetezamita ary ny fanomanana fifidianana mangaharara sy ekeny rehetra. Ampahafantarina ny tanatohatra rehetra eto amin'ny firenena ireo fehi-kevitra tapaka manomboka amin'ny vahoaka malagasy hatrany mitondra fanjakana mahefa. Fa antonany maro no ny ainan'ny Madagasikara krizy mivelombena raha ny fanadiadiana sy ny zavatra nitranga ara-tantara dia isan'ireo antony lehibe niteraka krizy ara-politika, ara-toekarenina ary ara-sosialy eto amin'ny firenena ny resaka fifidianana. Raha tiantsika ny tena hitondra fanavozana marina dia mila atao laharam-pahamehana ny fijerenana lampifidianana hoy ny fanazavana izay nataona antoko politika. Sary sindratsara ny tahirinena no hitaterana izay Tsipriany vaovao izay. Niangavy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny fifandirana sy ny dirana tamin'ny krizy lehibe tamin'ny taona 2021 sy 2022. Niteraka fisarahan-kevitra lalina teo amin'ny samy malagasy izany ary nisy fiantraikany mavesatra teo amin'ny toekarena ka nidina 12 isanjato ny fitombony arikarena faobe tamin'ny taona 2022 araka ny tatitry ny banky iraisam-pirenena. Nisy kosa ny fitokonana sy ny etsim-panoerana taoriny ny fihodinana voalohany tamin'ny fifidianana ny taona 2022.
naneo izany fa mbola marefo ny fitokisan'ny olo-pirenena ny rafi-pifidianana. Voatsela tamin'ny fifidianana tamin'ny taona 2024 nisy ny ankivy nataony ampahany tamin'ireo mpanohitra sy ireo fitoriana maro ka niteraka fanenjena ara-politika sy ara-sosialy na dia tsy nivadika ho krizy lehibe aza. Fototra ho an'ny fanavozana sy ny fampiresahana ao anatin'ny fikonan-doam-pirenena ny fijerena manokana lalam-pifidianana hoy ny antoko HVM. Ary le tetiandro io zany tsy hoe natao fotsiny ny daty fa misy asa tao anelanelan'izay satria ny tanjona dia mba andraisan'ny rehetrarehetra andraisan'ny be sy ny maro aneho hevitra mila fandaminana zany tsy hoe référendum akory no atao amin'ny fikonan-doam-pirenena fa zay hevitry ny be sy ny maro ahoana ny ataoko hoe andraisana an'izany hevitra zany andravonana an'izany ka ametrahana an'izany rehefa amin'ny soltenan'ny ira Madagasikara andray anjara amin'ny conférence zay amiko zany le tetiandro de koza mety zay ny ray volana mahery kely lasa zay ny hoe ahoana ary zany tetiandro namaly ny fitondram-panjakana eniny zany renyle resahan'ny mpanao politika resahan'ny fiarahamon'ny pirenena mampangetetan'ny olona rehetrarehetra satria anisan'ny fifaneketsika io hoe atao ahoany ty Madagasikara ty avozina atao ahoany ity ka ifampiarana ny teny fa tsy maintsy isy koa ny fanapa-kevitra. Ekena hoy ny fanazavana fa misy tetiandro saingy tokony isy asa eo anelanelan'izay. Mazava mantsy ny tanjona apetraka momba io fikonan-doha io dia ny fakana ny hevitry ny rehetra mba ho hevitra ifanarana no ivoaka aorian'ny dinika. Zay aloha dia tena mitandrina n'io tena ho anisan'ny tena fototra mihitsy ampijoroana ny ataoko zao fanavozana zao dia ny fijerevany momba ny resaka fifidianana io. Betsaka ny manodidina ny ara-ekônomika, ny ara-tsosialy, ny fiarahamonina fa anisan'ny raha singa ray lehibe mihitsy io satria aminay mino fa betsaka ny tovevitra amin'izany na anakorotana ny firenentsika mihitsy ny resaka fifidianana na ny fanatanterahana azy lalàna mifehy azy zao tsika vao mikoroparopoka daholo efa vola vaizy sy ny sisa manontany HVM anao tamin'ny 7 zay dia efa nanao nangataka amendement anatsarana an'ireny le hoe mba fantatra hoe vola vaiza ferana amin'ny vola ampiasaina ary tsy mame volana mame fitaovana amin'le ray volana naovanao propaganda iny. Grevy moa ny sasany tamin'izany hoe tsy mety zany ankehitriny minona fa samy eritreritra daholo hoe okizay le mividy olona fandao anao fifidianana antsika satria ny tanjona lehibe anankiray amin'izao fanavozana izao dia ny ahafahantsika mamerina ny fahefana any amin'ny vahoaka zany hoe amin'ny lalana fifidianana ka rehefa madio ny fifidianana dia ho eken'ny rehetrarehetra dia anisan'ny fototra ampandroso ny firenentsika zany. Isan'ny fototry ny krizy ara-pifidianana eto Madagasikara ny rafitra mpikirakira ny fifidianana indrindra rehefa tsy maleo tena sy itsokisan'ny vahoaka intsoniny toy ny seni sy ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana. Maro amin'ireo firenena afrikana no manana seni saingy ireo na vitanana mafy ny faleovantenany sy ny mangarahara no nahazahoana fifidianana milamina sy fitoniana politika. Mila ifanarahana ny momba ny rafitra ho hatrany ny fanazavana. Fa misy olona te ampiady ny filoham-panjakana amin'ny antoko tima hoy ny filoha nasionaly ny antoko tsara tahafina. Ahitana taratra izany ny fampelezana vaovao taorian'ny etsika tamin'ny sabotsy lasa teo tetsy amin'ny Magro Tanjombato nilazana fa miray tendro ny tima sy ny TGV. Misy fototra ny atao hoe antoko politika ary manana etika sy deontologie politika ny raha ny antoko tima hoy Paraina Auguste teo amin'ny fandraisam-peony tahiriny aina. Nahasarika olona nalina ny fifampiarabanana tratrany taona no karakaray ny antoko tiko Madagasikara ny sabotsy lasa teo. Tsy ireo mpikambana sy mpanohana ny antoko ihany no tonga teny Tanjombato fa nisany koa ireo olon-tsotra tsy mpikatroka eo anivon'ny antoko tonga nifanotrana tamin'ny tiko Madagasikara. Ny fisian'olona tsy mpikambana amin'ny timy nandritra io hetsika io dia manamarika fa mahasarika sy mahavory olona mihoatra ny fototra ity antoko ity. Ny poitra indray anefa ny fanaratsiana taoriny ny hetsika iny. Nentin'ny sasany ampidina ny antoko amin'izao fitondrana izao. Nambaramantsy fa manomboka mifandray tendro ny tima sy ny TGV. Mazava ny hevitra hoy Paraina Auguste izay filoha nasionaly ny antoko tsara tahafina antoko manana etika sy deontologie ny tima. Misy nepatreka ny sénateur ataony nepatreka ny sy raha managny laharana ino amin'ny TGV sy hoe izy pro-politique na izy secrétaire général na ino fa olo député sotra izy mifitokavantany ngamba da fahitako anazy dia hoe satria izy misy fifankasoan'ny fandraisany manokana izy président fa valmanana fa io le mampiady io
ary zareo atao amin'ny fitondrany taloha manao an'io satria tombosoa anazy raha miady ny ankehitriny zao satria anatina tiana sy anaty mouvance présidentielle ihany koa ny team manana izy ao amin'ny assemblée au bureau permanent de izay zany tiana zareo ampidigny le olo anankiroa ka ireny aloha sy tafiditra am'izay zavatra zay mino efa sy tafiditra am'zany ivelapandriky ny anina zany izy hoe anao TGI araka ny TGV sy ny team inona koa moa ny TGV sisa zao sisy solake io zay fa metsaka mandeha sy mandeha droite mandeha gauche. Nanamafy kosa ny solombavam-bahoaka teo aloha izay mpikambana ao anatin'ny bureau politika team fa tamin'ny anaran'ny tenany manokana no nahatongavany ilay olona teo aloha nandritra iny fotoana iny fa tsy amin'ny anarany fitondrana teo aloha. Raha ho anay manokana dia nasaina izy nahatonga azy tonga teny ary rehefa tonga teny izy de tena amin'ny anaran'ny tenany manokana no nahatongavany teny satria raha mahafantatra fa mpanao politika daholo ary lolo Madagasikara anazy de manana safidy manokana koa izy amin'ny hoe mety amalina an'le fanasana na tsy amalina an'le fanasana ihany koa ary tiana zany no manambary eto fa tena hoe nasaina izy de namaly an'izay fanasana zay zay ngamba azo lazana an'izy fa raha ny hoe manao alliance antiky Madagasikara sy ny le teo aloha de tiana manambara fa tsy marina zany. Ary hitanareo ary fa nany hira faneva dia hitapoko hitapirenena fa nanangatanana izy nanao any hira faneva iny ary faharoa koa dia nany gilet nanaovany ary de gilet rouge gilet mena misy antony matoa izy nanao an'izay zavatra zay na de tsy azo raisina ho mariky ny fanohanana ara-pifidianana vetrany azy ny fahatongavan'ireny olona marobe ireny dia manam-pirosikosa fa ilaina ary misy afatra politika nampitain'ireo olom-pirenena ao anatin'ny toe-draharaha politika eto Madagasikara. Mila mitandrina fitondram-panjakana manoloana ny olona te hampifandrafy azy amin'ny antoko politika izay mikendry ny mahasoa ny firenena ho ihany ny filohan'ny antoko tsara tahafina. Diplomasia amin'ny setry ny angovo sy ny fizahantany no imasoan'i Madagasikara ankehitriny. Diplomasia anatsarana ny sehatra ara-toekarena hoy ny filohan'ny fanavozana ny Republikan'i Madagasikara nanoloana ny mpanao gazety vahiny tao Abu Dhabi. Firenena maro toerana i Madagasikara miorina amin'ny rafitra manaraka ny lalam-pandrenana ary efa miroso ao anatin'ny dingana fanavozana ara-panjakana voamarina hoy hatrany fanazavany Mikael Randrianirina ny Antsipriana izay. Manana olana arangovy eto Madagasikara. Tsy ny olana arangovy ihany fa eo ihany koa ny olana tontolo iainana ho ny filoham-panjakana Mikael Randrianirina. Isan'ny antony mahatonga izany ny fanazavana ny fampisana ny ala diso tafahoatra izay zary fiainany valopolo isanjato ny malagasy. Na izany aza tsy kely soroka ny fanjakana anatratra ny tanjona izay efa napetraka amin'ny fampandrosoana raha ny fanazavana. Et vous savez que Madagascar actuellement est confronté à un problème immense d'énergie et en même temps on est confronté à un problème de protection de l'environnement aussi parce que vous savez que 90% de la population utilise encore le charbon pour cuisiner, utilise encore le bois pour construire des maisons. Donc on est confronté à un problème qui semble être contradictoire, mais on peut avancer avec le deux. On peut avancer dans la protection de l'environnement et en même temps dans l'obtention d'énergie parce qu'on a besoin beaucoup d'énergie à Madagascar. Vous savez que le problème politique qui a éclaté au mois de septembre, ça a été provoqué par le manque d'énergie et d'eau dans l'île. Donc pour Madagascar, ce n'est pas un problème. C'est vrai que c'est un défi immense, mais ce n'est pas un problème. On peut avancer dans la protection, l'augmentation de l'énergie. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, il n'y aura pas de développement sans énergie. Les infrastructures d'énergie, Madagascar peut aussi avancer dans la protection de l'environnement.
iroso ny fitondrana ny fironana amin'ny angovo azavaozina ankoatra izay ny fanatsarana ireo fotodrafitrasa sy ny fitaovana ahafahana manatsara ny tolotra ho an'ny herinaratra maniry ny fiara-miasa ho amin'izany Madagasikara amin'ny alalan'ny firenena Arabes Unis. On sait que les Émirats Arabes Unis investissent beaucoup en Afrique pour la transition énergétique. On sait que les Émirats Arabes Unis ont investi dans le 4,5 milliards de dollars en Afrique. Et Madagascar aimerait profiter aussi sur cet investissement. On ne voit pas les Émirats Arabes Unis comme des investisseurs. On les voit comme des partenariats de longue durée. Et donc, on sait que nous, on souhaite déjà remplacer petit à petit les énergies thermiques en énergie renouvelable. Nous, on veut avancer aussi aux hybridations des centrales thermiques qui existent partout en Madagascar. On sait que les Émirats Arabes Unis et le Masdar ont des expertises là-dessus. On sait que les Émirats Arabes Unis fait partie des pays qui montrent des potentialités en transition énergétique, en installation d'infrastructures sur les énergies renouvelables. Voilà, on souhaite profiter de ce partenariat pour développer Madagascar, pour avancer dans la transition énergétique aussi. Mandray anjara amin'ny ADSW na ny herinandro ny fampandrosoana lovainjafy eny amin'ny 2024 i Madagasikara izay tanterahana ny Abu Dhabi ka ny antoerana ireo délégation tarihin'ny colonel Michael Randrianirina ka nandritra ny fahatongavany tany antoerana no nitondra ny fanazavana fohy momba ny tanjo napetraky ny fanjakana malagasy. Ity fionambe ity izay mikendry ny anova ireo hevitra ho vaolana azo ampiarina sy aparitaka amin'ny sehatra maro samihafa. Mijanao mpiara momba nantoka stratégique sy azo itokisana ho an'ny Madagasikara ny Emirat Arab mitambatra indrindra eo amin'ny sehatra laharam-pamena toy ny angovo, ny fotodrafitrasa, ny fambolena ary ny fizahantany. Misokatra amin'ny fampiasam-bola i Madagasikara ary manana loharano-karena stratéjika maro, mahasarika mpampiasa vola Emirat maro ihany koa raha nambara ny filoham-panjakana hatrany. Vao makasika ny fitaterana anabakabaka kosa indray tsy misy afa-tsy ny famerenana ho Air Madagascar ny Madagascar Airlines no vaolana mety indrindra anarenana ny fitaterana anabakabaka national malagasy hoy ny fanehoan-kevitra samihafa. Misy ny fanantenana atongavana amin'izany raha manana finiavana politika ny fanjakana na izany na tsy izany mila mazava ary mangarahara amin'ny rehetra ny fandehanany volaniodina atao amin'ity orinasa-panjakana ity sy ny fanenjehana ireny varotra ny fitaovan'ny Air Madagascar. Tato-baovao ny Andro Miaratina eo amin'ny sarindratsariny ny Arotanjona. Tsy tafarina ny Air Madagascar hatramin'izao midika izany fanandamoka ny fanarenana ho ny fanehoan-kevitra samihafa. Tsy midika ho fanarenana ihany koa ny fakana ny fitaovana sy ny piasany Air Madagascar. Misy ny fifanarahana natao sy ny dingana amin'ny fanarenana izany izay tsy mbola voahaja ankehitriny ka tokony hamafisina ankoatra ny fanamaivana ny trosa hoy ny fanazavana. Ny fanarenana akory tsy midika hoe ho alainao daholo ny fananan'le orinasa dia ho ampiasainao dia alainao mpiasa dia ho alainao ny certificat de transporteur aérien dia ho alainao ny licence tsy izay ny dikany hoe fanarenana. Fa ny atao hoe fanarenana dia izao nanana trosa ny Air Madagascar dia tokony ny maivana ny trosa ny Air Madagascar ary ianao ny fanaraka nisy hoe contrat de location gérance tokony ho hajainao daholo izany. Voahaja ve izany? Voahaja ve ny étape rehetrarehetra momba ny redressement na fanarenana? Misy nge tokony hoe famorina piasa, famorina olona tompom-bola izay piasa amin'ny voalohany tsy vita. Antoka isi ny fanarenana ny kompani pitanterana Air Madagascar ny famerenana ireo sidina anatiny ataon'ireo fiaramanidina kely mampitohy amin'ireo toerana mitokamona na ny zotra sosialy. Tsy nanao izany anefa ny rota amin'ireo fiaramanidina kely ireo taona maro noho ny fahasimbana. Tsikaritra ihany koa nandritra ny fidinana ifotony nataon'ireo tompona andraikitra fa nisy ny varotra ireo piesy ny fiaramanidina sy ny fitaovana fikirakirana izany. Tsy hita ny fahamarinana momba ity tranga ity. Tsy misy mangarara ihany koa indrindra ny arabola ka mahasarotiny ireo piasa. Zay zao ny teny hoe tokony averina zany ny zotra anatiny efa io misy ataon'ny ATR mbola afaka tsaraina io mbola afaka nampiana twin zay nge nanao proposition na amin'ny sosokevitra hoe twin afaka ampanidinina koa fa inona nataony zareo tonga tany amin'ny angaran'ny tany amin'ny angaran'ny Air Madagascar ny
ny olona tany présidence dia mijery le toina hoe le toina dia hoe reo tsy afaka manidina fa fanamity daholo ka ny pièce ny fitaovana fitojakojana le fiaramanidina ohatra za isiko exemple ohatra hoe vera fampiakarana ny fiaramanidina zany na ny fanaovana banc d'essai na moteur na nanana pièce mihitsy tao réservateur pièce na maintenance misy namity daholo nankay zany vola momba an'izany zany zavatra zany mahasarotiny anay efa nanamafy ny fahavononany anarina ity kompania mpitaterana ity ny fitondrana mijoro ankehitriny misy ny fanantenana ho ny fanazavana saingy miankina betsaka amin'ny finiavany mpitondra izany mbola misy raha teo ireo sakana maro indrindra ny arakolona ka tsy afana mizotra makany amin'ny tena fanovana dia ny famerenana ny Air Madagascar ny Madagascar Airlines fanana ny Air Madagascar ray manontolo 100 daholo io tsisy fanana ny Madagascar Airlines atao dia alao hiverina Air Madagascar io miankina finiavan'ny mpitondra fanjakana za miteny aminareo tamin'ny 2002 inge na crise 2002 inge ka latsaka katerena zany Air Madagascar zany fa rehefa vonina ny mpitondra fanjakana hoe Air Madagascar zany natao hoe marque fiandrianam-pirenena dia iny zany no mahasoanao ny anarenana azy tsy tokony vilivily ianao zay zany tena teneniko anareo hoe ny fitondrana teo aloha zay tsy eo antsony amin'izao fotoana izao dia tena milaza taminay hoe tsy ilain'ny mpamatsy vola ntsony zany Air Madagascar zany fa tsy miboaka trosa tsy ilainy zao ntsony zany Air Madagascar zany nefa angetsotra be mpiasan'ny Air Madagascar sy ny fananany no ampiasainao ary reo taly marobe reo ny 7 isan-jato dia mbola mitatanao a Madagascar Airlines dia aza vao amiko raha zany hoe fa maninona rehefa hoe Madagascar Airlines no anofo dia lazaina fa tsara le izy raha ny fantatra ny antona aeropomba ofisialy ny famondrana piasa makany amin'ny Madagascar Airlines raha ny fampafantarana na izany na tsy izany manatitranotra ny teknisiana fa fanana ny Air Madagascar avokoa no ampiasaina amin'ny Madagascar Airlines takinaraka izany ny amerenana ho Madagascar ny kompania mpitaterana nabagabaka ary amin'ny endriny Air Madagascar no anadrenana azy fa tsy amin'ny endriny Madagascar Airlines ankehitriny raha tena anarina marina ho ny fanazavana mbola nisany firenena manana indice de développement humain ambany indrindra manerantany Madagascar araka ny tarehimarika ofisialy farany izay navoaka ny fandaranasa ny firenena mikambana misana ny fampandrosoana na ny PNUD ny fanabeazana marefo ny fahasalamana tsy mahafa-po ary ny fidiram-bola ambany no isan'ny antony lehibe mampisongadina izany raha ny tatitra atrany nilaza ny mpaitoekarena fa mitondra any amin'ny fahantrana lalina ny tsy fisina rafitra mazava iana ny vahoaka ito amin'ny firenena ka tokony hotandremana hitarazoka hatrany ihany koa ny fahantram-bahoaka raha toka mbola mitoy ny endrim-pitantanana misy amin'izao fotoana izao io tato-baovao makasika izany eo amin'ny rindran-tsariny tahiriny aina raika amin'ny 7 isanjaton'ny malagasy no miaina ambanin'ny faripahantrana latsaky ny 7 isanjaton'ny zaza malagasy ho an'ny 5 taona no tratrany tsy fanjary-tsakafo maharitra manodidina ny 1 isanjaton'ny mponina no mivelona amin'ny latsaky ny $10 na 7,000 eo isanandro manaprofo ireo tarehimarika ireo fa ambany ny indice de développement humain na ny IDH ho an'ny Madagascar araka ny tatitra farany navoaky ny PNUD manodidina ny 8,50 monja ny IDH ny Madagascar ka mametraka azy ho eo amin'ny laharana fa 7,70 amin'ny 100 amin'ireo firenena 3,70 manerantany raha tsy aivina ny firenena manana IDH latsaky ny 8,50 dia sokajina ho ambany ny fampandrosoana mahaolona ao aminy misy fifandraisany goavana ny indice de développement humain sy ny fitombony ny fiarikarena hoy ny mpaitoekarena ifandraisan'ny IDH ny tontolo ara-toekarena tena mifandray be zany zavatra zany satria ny développement économique tena miankina be amin'ny développement ny IDH satria génération par génération mila tezaina sy mila vokarina mihitsy anana tontolo toe-karena tsara ahafahana manana développement humain tsara bebe kokoa raha pitso sy raha vakapitso tsy miresaka croissance économique fa miresaka développement économique inona mahasamy hafa n'le croissance économique sy le développement économique la croissance économique tena ilay fiakaran'le izy miaraka amin'ny produit intérieur brut fa ilay développement économique ilay produit national brut mihitsy no resako zany hoe miresaka zavatra alalongitsika amin'izay fotoana zay izay ny idiran'le IDH izay ny idiran'le indicateur de développement humain satria tsy maintsy taizaina génération par génération ahafahana manana toe-karena vanina sy mitazona ny allure
mitoekarena ny malagasy ireo mponina malagasy ireo indrindrindrindra manana population jeune. Manamafy ny idea sambany ihany koa ny lafiny fidiram-bola manodidina ny $500 amerikana isan-taona monja ny arikarena miditra isaky ny olona na ny GNI par habitant raha mihoatra lavitra izany ny any amin'ireo firenena hafa aty amin'ny faritra afrikanina fotsiny. Vokany mena amin'ny fidiram-bola latsaky ny $2 isan'andro ny ankamaroan'ny malagasy ary mihoatra ny 570 isan-jato no everina ho miaina anaty fantrana. Mila mametraka rafitra mazava ny fitondrana mba isin'ny fanarenana ny lesoka eo amin'ny ideasa sy ny toekarena raha ny fanazavana hatrany. Dia mipetraka mihitsy ao anatina rafitra na mazava tsara teteza mita vetsika zao sa makany miteteza mita sa teteza tsy mita mihitsy sa maka isikity raha izany zavatra zany resahana hatreto hoe mbola raha resaka politika tsy mbola mazava mihitsy hoe inona marina zavatra tena iainantsika amin'izao fotoana zao. Fa zavatra iainana amin'izao fotoana zao dia hoe nandeha tamina vide constitutionnel tsika dia rehefa nandeha tamina vide constitutionnel dia mamoaka didiny ACC fa ireto avy no institution mijanona dia reto avy no mampandeha ny toetra raha zany rehetrarehetra mbola tsy tena teteza mity. Izay nefa hoe rotaona no mandritry ny rotaona zay zavatra aisytsika ty mamaika manao andro vahoaka mahandro reo mila jereny za zavatra itsika la ny andro midiniky fa tsika tsy la ny andro miasa. Anisany antony lehibe mahatonga ny idea sambantsy ny fahalemena eo amin'ny sehatry ny fanabeazana. Tombanana ho 10 taona eo ny taona fianarana andrasana ho an'ny zaza malagasy iray nefa 5 taona monja kosa ny salanisa ny fianarana tena vitan'ny olon-dehibe. Midika izany fa betsaka ny tanora tsy mahavita fianarana fototra ka miteraka fahasahiranana eo amin'ny fidirana amin'ny asa sy ny fahaiza-manao ilaina amin'ny fampandrosoana. Rampitahina amin'ny firenena afrikanina hafa dia ahita taratra fa lavitra i Madagasikara. Raha aotra faingo 20 mahery ny ideasa any Maurice dia aotra faingo 50 monja kosa any Madagasikara. Maneho elanelana lehibe eo amin'ny politika ara-sosialy sy ny fampiasam-bola amin'ny mahaolona izany ho iatrany ny faneho-kevitra. Fa maro ireo atsonjay sy ny fanararotana samihafa eo anivon'ny trano fiantohana mamaha ka mampitaraina ny maro indrindra ireo mpisehatra amin'ny fitaterana. Tonga nanazavany zavanisy teo anatrehan'ireo mpiasan'ny assurance mama ny lehiben'ny faritra Analamanga Androany Clémence Rarinirina mahakasika ity tranga ity nanamafy ny lehiben'ny faritra fa hojeren'ny fanjakana ny vahaolana amana izany ao anatin'ny fotoana aingana anatin'ny fanarandalana tsy tarany rara ka isy akony ratsy eo amin'ny mpitatitra raha ny fanazavana hatrany. Tato baovao ny Ando Miaratina eo amin'ny sarindratsariny tahiriny ainy. Tonga hatreny amin'ny filoham-panjakana ny fitarainana ireo mpitatitra manoloana ny tsy fahombiazam-pitantanana eo anivon'ny trano fiantohana mama ka miantraika amin'ny asa-pitaterana. Nandray fepetra ny fanjakana sy ny mpitatitra manohitra ny fitantanana tsy mahomby sy tsy mangarara ny fanaovana antso izay ao amin'ity trano fiantohana ity. Ny dina tena toerana ny jery ny zavamisy ny faritra Analamanga niaraka tamin'ny vaditany ny mpitatitra sy ireo mpikambana nampafantatra ny fanapa-kevitra noraisiny isan'izany ny fametrany ny commissaire de redressement. Marina fa zahay teo anivon'ny faritra tsy ny fanaraka mivantana tamin'ny mpitatitra fa na izany na tsy zany aza ny eo teo anivon'ny faritra ny zahay mpitantana ny resahako dia maharaka ny votoatin'ny fionana izay nirana teny anivony fahitidina ny Repoblika amin'ny Madagasikara fanavozana ny Repoblika Madagasikara ary solotena ny fanjakana zany raha zay ny azo ilazana azy mijery sy mampafantatra hoe inona no mbola antony isin'ny blocage na tsy anatanterahana ny zavatra izay voarakitra ao anatin'ny PV satria mbola fantatsika fa ao ny manodidina izao ny birao izay misy ny mpitantana ankehitriny dia ny zavatra misy dia zao hoe ao ihany koa ilay solotena an'ilay rafitra tokony handray an'ilay fanapa-kevitra fahana mahazo vahaolana dia mininy efa izy ireo mianahany inona ny antony tsy fantatra fa mahagaga le izy dia zay no antony idinana ety ihany koa mba nihetsiketsehana ny amin'ny hoe aiza ilay fanatanterahana an'izany fanapa-kevitra izany. Tsy ireo mpitatitra ihany fa maro ireo manandrarao amin'ity trano fiantohana ity. Ahina ny tarany rara raha tsy misy fanapa-kevitra ka antony ijoron'ny fanjakana ankehitriny. Raha ny zava-misy mantsy tsy nisy tamberina ndraikitra ho an'ireo mpando fiantohana ka mitraika amin'ireo mpanjifa. Karaha ty moa zany sanatria tonga amina grevon'ireo mpitatitra rehetrarehetra ireo inona ny zavatra hitranga raha toka zay no misy. Zay no antony isoroa amin'ny fanjakana. Amin'izany zavatra izany antony mahatonga ny fanjakana
mandray ny fanapahan-kevitra manandrify satria efa misy rafitra apetraky ny lalàna hamaolana ary ilay olana dia voapirofo satria ngamba tsy voalazako taminareo teo a ny PCA eo anivony zao orinasa izao ane ka sady manao PCA izy manao DG izay fantatsika tsara ho atsika mahay lalàna fa andraikitra tsy azo cumulena dia zay zany indrindra no antony hoe fa maninona tany tsisy fanjakana ve eto avela manjaka veny tsy maty manoto zany rehetra zany no fanontaniana napetraky mipitatitra tamin'ny fanjakana ary ny fanjakana nefa manoloana an'izay tsy tony tamin'ny teo aloha ka hoe miravoravo tanana fa avy dia nandray fanapahan-kevitra amin'ny fanetsehana anireo a solotena teny anivon'ny fahadidiana fanavozana ny Repoblika Madagasikara. Efa misy ny fitarana an-tsoratra tamin'ny 20 Desambra 2024 ny arahan'ny CSBF na ny Commission de Supervision Bancaire et Financière sy ny BFM ny Banque Foibeny Madagasikara ny fiadidina ny fanavozana ny Repoblika sy ny mpitatitra ka eo ampiandrasana ny fanatanteran'izany rehetra ankehitriny. Vaovao makasika ny fahasalamana kosa indray miroso amin'ny fanafarana vaksiny fanefitra amin'ny Mpox na ny nendranjazako i Madagasikara amin'izao hoy ny ministry ny fahasalamam-bahoaka Androany. Ireo sokajin'olona marefo sy ny mpiasan'ny fahasalamana no isitraka izany voalohany raha ny fanamafisana. Ankoatra io mitony ady amin'ny fiparitany aretina ary efa saika mandray any fepetra manandrify izany avokoa ny rehetra isan'izany ny eny amin'ireo atoby piatsonana. Andomiaratina sy ny arotanjona atrany no mitatitra ny antsipriam-baovao. Tsy maintsy atokana avokoa ireo fiara avy any amin'ny faritra tonga ny mitohy mpiantsonana makian-dotam-penaka ary fendrahana fanafody. Atokana tahaka izay ihany koa ny fivoahan'ireo olona avy any amin'ny faritra hisoroana ny fifampikasoana hiadina amin'ny fifindrahan'ny Mpox. Ankoatra manamafy ny fanentanana amin'ny fanajana ireo fepetra sakana ny eny amin'ny toby mpiantsonana amin'izao. Miatra ihany koa ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra tahaka natao tamin'ny Covid-19. Ny fandaminana an'ilay fiara atokana amin'ny toerana hafa ilay avy any amin'ny faritra Boemo teo aloha zany rehefa ridina dia toerana ny tokana raiky teo anivon'ny atokana ramosana fitaterana tanety dia natokana toerana ireo fiara izay tonga avy any amin'ny faritra dia misy ilay famindrahana fanafody dia ao anatin'izay rehetra izay nisy koa ny azo lazaina hoe ny fivoahan'ireo olona ireo dia natokana amina vavahady hafa dia ao anatin'izay ny fanentanana hoe moa zany misy an'ilay peta-drindrina dia fanentanana ho an'ny olona rehetra. Manaraka izany ny fametrahana an'ilay fanasana tanana amin'ny fidirana. Mandray anjara ihany koa ny any amin'ny toby mpiantsonana fahasankarana saingy tsy mbola nandraisana fepetra ny elanelan'ny toerana ao anaty fiara. Tsy mbola nisy olon-tena mpanjakana ny jery teny amin'ny toby mpiantsonana ity hatreto ka iantson'izy ireo ny ministera anatevina ny fepetra sakana anampiny izay raisiny tompona andraikitrina ny toerana isoroana ny fiparitany aretiny. Atreto zay dia mangataka tanteraka amin'ny fitondram-panjakana zay ministera amin'ny fahasalamana ho tonga ety amin'ny toerana ety amin'ny gararoteran'ny tompetona amin'ny fahasankarana mba hifanolotanana aminay hifanolotra hevitra aminay satria fahasalamana ny resahana eto dia izy manana tena traikefa be dia be amin'io fa izy gendarme eto izy sécurité eto izy solotenana gararotera mba hiara hiasa aminy fa dia tsy tokony atao ely zay fa amin'ny herinandro ity izy dia tokony mba ho tonga ety aminay hitafatafa aminay eto ny solotena fahasalamana. Tsy misy fiovana firy ny tarimarika momba ny fiparitany Mpox hatreto hoy ny ministra Omalialina. Maro ihany koa ireo olana andala-pahitranana. Nanamafy ny ministera fa efa miroso amin'ny fanafarana vaksiny fanefitra i Madagasikara amin'izao ka ireo sokajiny olona marefo sy ny mpiasa ny fahasalamana no hisitraka izany voalohany. Raha mikasika ny vaksiny manokana no asianteny dia efa miroso amin'ny dingana amin'ny fanafarana izany moa ny fitondram-panjakana sy ny mpiara-miombonantoka ka ho ataontsika voalohany hisitraka amin'izany ireo marefo sy ny mpiasan'ny fahasalamana. Hatreto aloha dia misy maromaro no efa sitrana ary efa maro koa no andalam-pasitranana na dia maro aza ny tranga aiaiana sy voamarina dia tsy mbola nisy ny namoiny aina ary irariana ny tsy isian'izany mihitsy. Raha ny tarimarika misy fitsoron-jato ny tranga nanendran-drajako na Mpox manerana ny Madagasikara. Tranga voamarina ny 320 amin'ireo raha tranga aiaina ny 420. Tsy nisy ny ainana fohy raha nitatitra navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka Omaly. Misy tranga iray voamarina ho an'ny faritra Analamanga 420 beny. Toeram-pitsaboana 10 antsoina hoe CTI toeram-pitsaboana sy fanavahana no natokany fitondram-panjakana andraisana ny marary voan'ny Mpox.
napetraka izany anamorana ny fisitrahany mponina fitsapona ary indrindra mba hisorohana ny fiparitany aretina eny anivon'ny fiarahamonina. Isan'ireo ny eny amin'ny hôpitaly Andotapenaka, CTI Tosy, CTI Anosiala, CTI Bongatsara ary ny CTI Anosy Avaratra. Samy manana fitaovana sy rafitra ilaina ireo toeram-pitsaboana ireo afana mitsapo sy manavaka ny marary mandra-pasitrana. Fepetra lehibe amin'ny fanapahana ny rojo fiparitahany Mpox. Tsy vita ny fitsaboana ihany no tanterahiny eo anivon'ny CTI fa eo ihany koa ny fanavahana ara-pahasalamana izay verina ho lakile ny fisorohana ny fianaky ny aretina. Lafim-baovao afa tanteraka kosa nankatoavin'ny Chambre de représentants any États-Unis ny fanalavam-potoana ho an'ny Africa Growth and Opportunity na ny AGOA. Raha eken'ny anteny mera amerikana izany dia toy hatramin'ny faraiky amby telopolo ny volana Desambra 2024 ny fahazahoan'ireo firenena afrikana anisan'izany Madagasikara tombony ara-barotra tsy misy etra eo amin'ny tsena amerikana. Nanazava ny antoko republikana fa ity fanalavam-potoana ity dia mikendry ny fanamafisana ny fanakalozana ara-barotra eo amin'ny Afrika sy États-Unis anakana ny fitobany fiatraikan'ny Rosia sy Chine amin'ny tsena afrikana indrindra amin'ny arenan-kibon'ny tany stratégique. Na izany aza isy fepetra entitra amin'ireo firenena mahazo tombony ka ho jerena isan-taona ny fanarahan-dalàna indrindra eo amin'ny fiarovam-pirenena sy ny politika ivelany. Azo ny filoha amerikana atao ny manilika ireo firenena sasany raha ilainy izany hoy ny fanazavana ho an'ny Madagasikara everiny manampahefana fa vanim-potoana mahasoa satria mifanaraka amin'ny dingana fanarenana sy fanavozana ny firenena manamafy ny fitokisana ary manoana ny raharaha diplomatika. Ny fanalavam-potoana azo ny AGOA dia everina ho fanekenan'ny mampiara-miombona antoka azo itokisana any Madagasikara ary vonona ny fanjakana malagasy anoana ny dingana farany any amin'ny Sénat. Tsy maintsy ankatoavin'ny Sénat manko aloha ilay volavolan-dalàna vao entina osony avy ny filoha. Vaovao avy an'ny Sainte Marie fiangonana katolika ny orina voalohany teto Madagasikara ny ekara ambody fotatra Sainte Marie ary tamin'ny taona 727 no nananganana azy rarivato ny trano 530 metatra ny alavany ary 10 metatra ny tsakany ary 12 metatra ny avony. Voasokajy ho vakom-pirenena ity fiangonana ity tamin'ny taona 327 fantatrary farampitso alarbi fa 7 ny volana Janoary 2024 dia isy ny sony eo anivon'ny UNESCO Paris ho fangatana ny ekara ambody fotatra Sainte Marie ho vakoka iraisam-pirenena. Araka ny fanazavana nataony talemisana ny vakoka eo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ny fangatana ho vakoka iraisam-pirenena dia natao ho fanomezan-danja ny vakoka malagasy sy fampiroboroboana ny fizahantany ara-kolotsaina. Raha mahazo fankatoavana eo anivon'ny UNESCO ny ekara ambody fotatra Sainte Marie io dia hiakatra ny isan'ny mpizahatany ho avy eto Madagasikara ary ho fantatry izao tontolo izao ny lanjan'ny vakoka eto Madagasikara. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa mitoy ny fihetsiketsehana manohitra ny fanjakana ao Iran na dia eo aza ny fanapahana ny tambajotra serasera. Nanomboka tamin'ny 7 ny volana Desambra lasa teo ny etsim-panoherana izany ary mbola tsy lefy hatramin'izao. Manodidina ny 500 ireo olana moy ny ainy ary iray ala eo no samborona raha ny vaovao farany. Ny Antsipriana izay avy hatrany. Mitoy ny fihetsiketsehana fanoherana amin'ny fitondrana ao Iran. Na dia tapaka aza ny tambajotra serasera tsy mitsahatra ny hetsika fanoherana nanomboka ny 20 Desambra. Any amin'ireo firenena maro mitombo ny fihaonam-be sy ny fihetsiketsehana manohana ireo mpanao fihetsiketsehana iraniana toy ny any Londres, Paris, Vienne. Mifanohitra nefa amin'ny feo ianao Iran mampiseho sarin'ireo iraniana manao diabe manohana ny governemanta ny fahita lafim-panjakana. Milaza no anampahefanana toerana fa voafehin'izy ireo tanteraka ny toetra rà. Efa herinandro maro izao no miorory Iran noho ny fihetsiketsehana izay ny amafy na dia eo aza ny famoretana araka ny fanambaran'ny tompon'andraikitra iray. Fa minon'olona no betsaka ao Iran raha ny nambaran'ireo fikambanana mpiarozon'olombelona. Manakaiky ny 500 ny isan'ireo maty tao Iran hoy ny fikambanana Iran Human Rights. Ny alahady lasa teo nilaza ny filoha amerikana Donald Trump fa niantso azy hifampiraharaha ny mpitondra iraniana ary hanomana ny fihaonana ho amin'izany ny amerikana. Fanambarana izay nivoaka andro vitsy taorianina nambaran'ny Maison Blanche fa mety hisy fidirana antsehatra ny tafika amerikana miaraka amin'ny fanapahan-kevitra entitra. Ny
Ny asabotsy lasa teo mbola namerina ny filoha Amerikanina fa vonina nampireo mpanao fihetsiketsehana mitaky fahafahana i États-Unis. Tsy niandry ela fa namaly Teheran ka nilaza fa raha misy fanafiana Amerikanina dia hamaly amin'ny fandaroana ireo toby miaramila sy ny fitaterana an-dranomasina ny États-Unis. Tsy niandry ela fa namaly Teheran ka nilaza fa raha misy fanafiana Amerikanina dia hamaly amin'ny fandaroana ireo toby miaramila sy ny fitaterana an-dranomasina ny États-Unis. Hoy ny filohan'ny parlemanta iraniana Mohamed Bagher Ghalibaf. Araka ny vaovao navoakan'ireo fikambanana tsy miankina iraniana namonina ny États-Unis dia manodidina ny 500 ny isan'ireo maty hatramin'ny nanomboan'ny etsim-panoherana ny 12 Desambra ary ray alina eo ny olona nosamborina. Nanoro hevitra ny Donald Trump mba tsy hanao fidirana ara-miaramila any Iran i Dominique de Villepin, filoha-hevitra Frantsay taloha. Mety teraka korontana lehibe manko izany. Nanamafy ny tena ny fahazo atao ny fifampiresahana amin'ny filoha iraniana, mikasahana sazy an'i Teheran ny vondrona Eropeanina tarihin'ny Kayas Kalas noho ny famoretana ataona fato olona anjatony tao Iran. Nahatratra kokaina manodidina ny 10 taona tao amin'ny ranomasina Atlantika ireo manampahefana Espaniola nosamborina avy hatrany ireo olona 13 tao anatin'ilay sambo nitondra ireo kokaina ireo. Manodidina ny 700 tapitrisa euro eo ny vidin'ireo kokaina ireo raha tafiditra amin'ny tsena miafina araka ny tombany vondrona Eropeanina. Ny Antsiprian'izay ary. Mitoy ny ady iraisam-pirenena amin'ny fiparitany zava-mahadomelina maneran-tany. Sambo iray mpitondra entana no nahatratraran'ny polisy Espaniola kokaina manodidina ny 10 taona izay nafenina tao anaty sira. Nosakanana tao amin'ny ranomasina Atlantika ilay sambo araka ny fanazavany manam-pahefana. Niangavy tany Brezila ilay sambo nitondra saina Kamerone ary voalaza fa anisan'ny tambazotra mpanondrana kokaina iraisam-pirenena efa ela niasana. Nandritra ny fidirana tsehatra nataon'ny polisy dia olona 13 tao anatin'ny ekipa mpanamorin'ny sambo no nisamborina. Tao aorian'izany, lany solika ny sambo ka nijanona an-dranomasina nandritra 12 ora mahery ka nahatonga ny sapan-draharaha famonjena an-dranomasina Espaniola niditra ny tsehatra ka nitarika ilay sambo eny amin'ny nosy Kanary. Nanaitra ny sainy manam-pahefana momba ny fivoaran'ny teknika ampiasain'ireo mpanondrana zava-mahadomelina izay mitady fomba vaovao hatrany hanafenana sy hitaterana ny entany toy ny fanamboarana fonosana afangaro amin'ny vokatra ara-barotra ity zava-nitranga ity. Araka ny tantara, efa taonany maro izao no lasa faritra hitaterana kokaina ny Eropa, indrindra ireo seranatsambo lehibe any Espagne, Portugal ary Frantsa. Noho ny fifandraisana ara-barotra midadasika amin'ireo firenena any Amerika Latina izay fantatra ho mpamokatra kokaina. Nandritra ny 10 taona farany dia nitombo avy roeny mahery ny fidiran'ny kokaina eo amin'ny tsena Eropeanina ka nahatonga ny firenena maro hanamafy ny fanaraha-maso sy fiara-miasa. Tafiditra amin'ny hetsika iraisana antsoina hoe White Tide izay nahitana fiara-miasa akaiky eo amin'ny États-Unis, Grande-Bretagne, Brésil, Espagne, Frantsa ary Portugal ity fandraisana an-tanana ity. Manam-pirofo koa fa eloka be vava maneran-tany ny fifamoivoizan'ny zava-mahadomelina ary tsy vitan'ny firenena tokana ny miady amin'izany. Tombana nahatratra 700 tapitrisa euro eo ny lanjam-barotra ireto kokaina tratra ireto raha tafiditra amin'ny tsena miafina. Midika izany fa mitondra tombotsoa ara-bola goavana ho an'ireo tambazotra mpanao eloka be vava ny zava-mahadomelina ka mahatonga azy ireo hanohy sy hanitatra hatrany ny asany. Vorona lehibe iray tsy afaka manidina sy ilay vehivavy manana tongotra 4 no tranga hafakely hoentina aminao amin'ity androany ity. Vorona lehibe tokana eto an-tany miaina any Nouvelle-Zélande ny kakapo. Tsy mahay manidina nefa ity karazam-borona ity satria mavesatra ny vatany. Mivoakala mitady sakafo toy ny ravina sy voankazo ny kakapo izay afaka mivelona mihoatra ny 70 taona. Misy aza ireo kakapo ela velona kokoa noho ny mpiaro azy. Tsy miteraka amin'ny fotoana rehetra ny kakapo fa miandry vanim-potoana fahavokaran'ny voankazo amin'ny asa sasany izay vao afaka mahazo zanaka. Io toetra miavaka io no mahatonga ny kakapo ho iray amin'ireo vorona tsy fahita sy firy sy manandanja indrindra eo amin'ny natiora. Ankoatra izany, voasokajy ho biby tandindondoza ny kakapo. Tamin'ny volana febroary 2024 dia 920 monja no voaisa fa mbola velona ary ny ankamaroany dia nomena anarana manokana avy amin'ireo mpiasa misahana ny fiarovana azy. Teraka tamin'ny taona 2019 tao amin'ny comté de Lincoln Tennessee tao États-Unis, Joséphine Myrtle Corbin, zanaka fahafiton'ny Nancy William Corbin tenany. Tamin'ny nahaterahany dia nahatsikatra mpitsabo fa manana tongotra 4 i Joséphine, mifandray amin'ny tongotra ivelan'ny tsirairay avy amin'ny tongotra anatiny 2.
na dia teraka salama aza ny tenany dia io toetra ara-batana tsy fahita firy io no nahatonga azy alaza tamin'ny 17 taonany naseho tao amin'ny cirque Barnum i Joséphine tamin'ny anarana hoe la fille à 4 pattes du Texas na hoe zazavavy manana tongotra 4 avy any Texas. Nahasarika olona maro ny fisehony ary lasa nalaza tamin'ny sehatry ny Sed Show i Joséphine. Teo amin'ny 17 taonany nanambadany Clinton Bicknell mpitsabo i Joséphine. Niteraka 4 izy mivady ary tsy nisy manana kilemy ireo zanandreo. Na dia manana vatana miavaka azy i Joséphine dia nahavita nanangana fiainana ara-dalàna sy fiainam-pitiavana nandritra ny taona 700 ka hatramin'ny taona 1700 niverina nandray anjara tamin'ny fampisehoana indray i Joséphine. Lasa nalaza haingana ny tenany ary nahazo vola be izy tamin'izany hatramin'ny $700 isan-kerinandro izay tena vola be tamin'izany fotoana izany. Lasa tantara mampihetsi-po ny fiainan'i Joséphine nahavita niaina sy nanao ny tsara indrindra na dia teo aza ny fahasamihafana ara-batana nananany. Lasa mariky ny faharetana sy ny fahaiza-mandresy ny sakana i Joséphine ary mbola tsaroana mandraka ankehitriny fa iray amin'ireo olona hafakely indrindra teo amin'ny tantarany. Tapitra ny fampalalam-baovao antsika tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Isaorany teknisiana sy ny namana mpanao gazety nahafahantsika nanatontosa izao fampalalam-baovao izao. Mametraka ny soavatsara. Veloma tompoko.